Alléluia. Alléluia. Dia faly miarabantsika rehetra indray a tonga soa anatin'ity fotoana izay ataoko hoe nomany tompo antsika ity indray tsika misaotra azy ny amin'ny zany fahasoavana lehibe zany a satria ny tompo indray no mbola namela antsika hatratra izao fotoana izao dia minao hoe faly anao tonga eto amin'ity toerana androany a dia miarabantsika koa izay manaraka mivantana izao fotoana izao a tsy tapaka tsika manaraka dia ho tahin'Andriamanitra manokana dia mino koa izay fa na mety manaraka ianao any amin'ny toerana izay misy ianao any a dia andray izay fahasoavana andray le fitahim-panahy izay noman'ny tompo a ho anay koa izay eto amin'ity toerana ity a ka ao anatin'izany raha lasa anabavy a dia ndeha hanomana ny fotsikitsika androany zavatra fantatra fotsiny dia efa akaiky ny fiavian'ny tompo a ary fahasoavana foana ny mbola hoe hanomezan'ny tompo atsika fotoana tahaka an'izao tsy tsika no mety hoe nitandrina be na mety hoe isika no niezaka be dia tonga eto androany fa ndao anatena azy ndao tena hiandry azy androany a dia izy fiandrasana manokana ao am-potsika ao mba ahafahan'Andriamanitra indray manao asa satria Andriamanitra dia manomana ny fiangonany a dia tsika tsirara avy zany manomana ny fiangonany izy a ho avy tsy hoe izy ary akatsika dia ao anatin'izany raha lasa anabavy raha mbola misy fotoana raha mbola misy indray ora na mety hoe atsasakadiny tsika ny eto avy a dia ndao anararoatra an'izany isika tsirara avy hiderasitsika rehefa aveo andreny tenintsika tena andaotsika tena hifantoka tanteraka ao anatin'ity fotoana androany ity eritrereto hoe lahatra farany ity izay omen'Andriamanitra asy ianao aza mieritreritra hoe mbola isy amin'ny herin'ny androany a satria tsy fantatra hoe roviana ny tompony ho avy mety amin'ny herinandro io tsy fantatro fa andao tena angataka amin'ny tompo androany mety ao anatiny mety reratra ianao androany mety betabe ny zavatra mety atrehanao ny adi-tsaina anatinao any fa andao tena hitodika amin'ny tompo androany dia anatena ny tompo androany dia andrandra azy androany satria hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetrarehetra hain'Andriamanitra ny mampahery anao hain'Andriamanitra mitondra fitsarana ao anao androany hain'Andriamanitra ny miasa eo amin'ny fiainanao amin'ity fotoana androany ity ndao tsika hitsangana dia hivavaka dia metraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanan'ny tompo a tsy andao hanala ny mety fahazarana rehetrarehetra ny fomba rehetrarehetra androany fa andao tena hiantoraka amin'ilay Andriamanitra izay tompon'izao fotoana izao a ilay Andriamanitra izay atonontsika eto amin'ity toeranyity androany a ilay Andriamanitra izay anao asa lehibe indray eto amin'ity toeranyity androany a manantena azy ianao androany raha lasa anabavy tena atanatanao ny vavanao androany satria eto Andriamanitra ampirotsaka indray ilay ranon'oram-panahy aminy a ary hitamanokana ny fanahintsika tsirara avy Alleluia raha eo makasitraka ny amin'ny fahasoavanao a makasitraka ny amin'ny alehibe ny famindramponao a makasitraka ny amin'ny fitiavanao a ianao le Andriamanitra lehibe ianao le Andriamanitra eo amin'ny seza fiandriananao ianao le Andriamanitra tokana izay atonona eto amin'ity toeranyity indray androany ianao mahita anay tsirara avy Jesosy a ary tonga eto ny vahoakanao androany Jesosy a dia tena mila anao ary miandrandra indray ianao ianao mahafantatra tompo Andriamanitra raha izy ny amin'ny fiainanay tsirara avy izay tsisy takony eo anatrehanao fa miantso anao zahay androany miandrandra anao zahay androany manantena anao zahay androany vanginy olonao Jesosy a tena omany ny olonao androany Jesosy a mba tsy alamaina eto amin'ity toeranyity izy fa ndraizy avy aminao indray Andriamanitra raha izy betabe ny zavatra efa nomaninao anay izy na ao anatin'ny fiderana izany na amin'ny teninao zany amin'ny zavatra rehetrarehetra ho tanterahanay eto amin'ity toerana ity satria tsy tonga anatanteraka fombafomba zahay androany fa anatona ilay Andriamanitra velona anatona ilay Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetrarehetra anatona ilay Andriamanitra mpanjaka ilay Andriamanitra manana fahefana sy hery raha eo tena aseho eto ny voninahitra ao amin'ity andro androany ity miandrandra anao zahay androany ka siony rehetrarehetra androany hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra tompo tena isy
fiandrasana manokana anao, isy etaeta manokana anao. Ianao ny amangy androany, ianao ny kasika androany, ianao ny asa manokana androany. Na manahoana situation antsiraray avy tonga eto amin'ity toerany ity Andriamanitra ray, na ny manaraka mivantana zay mino ray amin'ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta, fa hiasa eto amin'ity toerany ity ianao. Alleluia, makasitraka anao zay Jesosy eo, manome voninahitra ny anara masinao sady izahay, midera anao izahay, mankalaza anao izahay. Alleluia. Isika tiaka mafan'Andriamanitra, dia ndao hidera azy androany, ndao hankalaza azy androany, ndao hanome voninahitra azy androany. Kalazao Jesu, kalazao Jesu, kalazao Jesu, mandrakiza, kalazao fana, kalazao Jesu, kalazao Jesu, mandrakiza, kalazao fana, kalazao fana, kalazao fana, mandrakiza. Kalazao fanai, kalazao fanai, kalazao fanai, kalazao nirai, kalazao nirai, kalazao nirai, kalazao nirai, manjakizai, kalazao nirai, kalazao nirai, kalazao nirai, manjakizai. Mirai Titu, Timiuva Izi, Umalianil, Manjakizai. Mirai Titu, Timiuva Izi, Umaliani, Manjaki. Kalazao izandroan, kalazao Jesu, kalazao Jesu, kalazao Jesu, manjakizai. Kalazao Jesu, kalazao Jesu, kalazao Jesu, manjakizai. Kalazao fanai, kalazao fanai, kalazao fanai, kalazao fanai, manjakizai. Kalazao nirai, kalazao nirai, kalazao nirai, manjakizai. Mirai Titu, Timiuva Izi, Umaliani, Manjakizai. Mirai Titu, Mirai Titu, Timiuva Izi, Umaliani, Manjakizai. Saucha sidera, lanza sieri, uanaura manjakizai. Yulunjecha, sini tutulu, yudike wanacheana. Saucha sidera, lanza sieri, uanaura manjakizai. Yulunjecha, sini tutulu, yudike wanacheana. Banderantani, beratani silanicha, deambara fatu puniku ninaicha. Yana umisajata manjakizai, layo nifanzaka na utsiura.
Tiretsika ihany hoe saotra sidera Saotra sidera laza sy ery ho anao lay mandrakizay ny olon-drehetra sy ny tontolo miondrikeo anatrehanao saotra sidera laza sy ery ho anao lay mandrakizay ny olon-drehetra sy ny tontolo miondrikeo anatrehanao eran-tany sy lanitra de ambara fa tompony voninahitra ianao misandrata mandrakizay raha eo ny fanjakanao tsy ora lay mandrakizay manerana ny tany manjaky anao tera ho anao mandrakizay tsy manan-tsala ianao riray tera ho anao mandrakizay manerana ny tany manjaky anao tera ho anao mandrakizay tsy manan-tsala ianao riray tera ho anao mandrakizay eran-tany sy lanitra de ambara fa tompony voninahitra ianao misandrata mandrakizay raha eo ny fanjakanao tsy ora lay mandrakizay ray mandrakizay lay mandrakizay lay mandrakizay alleluia 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 ankalasao Jesu ankalasao 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 enitsanganisi feluna mandrakizay enitsanganisi afiankalasao ny fitsangana Donatsika tek zany fekizy zany androany alleluia ankalasao Jesu ankalasao ankalasao Jesu ankalasao ankalasao Jesu ankalasao ankalasao Jesu ankalasao sandrato izy androany enitsanganisi alleluia enitsanganisi feluna mandrakizay enitsanganisi enitsanganisi afiankalasao
Enitanganizi Feluna Madakinsai Enitanganizi Aviankalazau Ifitsangana ni tumpo Sarinjinja Imitera ni tumpo Kantulocha Imisaucha aziku Nana sichana ni fukwizi Nafaka yanku Katenatsar Tenatsara ni miderazi Sarinjinja ni midera ni tumpu Kantulocha ni misaucha ziku Nana sichana ni fukwizi Nafaka yanku Katenatsar Tenatsara ni Non si schiarecera che ai temi dei derasiau Isaurana ila pamuzi ambini furu deiterantika Injafuni Manjakisai Kaisana jua Itera Isaurana ila pamuzi ambini furu deiterantika Injafuni Manjakisai Kaisana jua Iterasi Sarinjinja Nimitera ni tumpu Kantulocha Nimisocha aziku Nana sichana ni fukwizi Nafaka yanku Katenatsar Tenatsara limiteras Tenatsara limiterasi Hallelujah Tenatsara kutukun tera nilaranawan Hallelujah Tenatsara niya naranaw Tenatsaranya naranaw Tenatsaranya naranaw Tenatsaranya naranaw Tenatsaranya naranaw Tumpo Tenatsaranya naranaw Tenatsaranya naranaw Tenatsaranya naranaw Tumpo Tenatsaranya naranaw Tumpo Tenatsaranya naranaw Tumpo Tenatsaranya naranaw Tenatsaranya naranaw Tenatsaranya naranaw Tumpo
Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Tenatsaranyanau, tupo. Tenatsaranyanau, 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 tupo. Anarana fuidi medica nite li fuclir le be li tupu anarana fuidi San Juan fallait y
sociaux. Si tuan nara na rayo, makakani nara na, lianara na fuinchi. Hallelujah. Ira fiderana Wana fiderana Wana Fanyana Rana Demeji Kudera Ira fiderana Wana fiderana Wana Fanyana Rana Demeji Kudera Ira fiderana Wana fiderana Wana Fanyana Rana Demeji Kudera Ira fiderana Wana fiderana Wana Fanyana Rana Demeji Kudera Terra funina icha Terra funina icha Wana funina icha Wana Fanyana Rana Demeji Kudera Terra funina icha Wana funina icha Wana Fanyana Rana Demeji Kudera Je rends gloire à ton nom. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de Je rends gloire à ton nom. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Fanyanarana. Fanyana Rana
temente que o dera. Fanya narana, Fanya narana, temente que o dera. nyanarana ulemente que ainda tesouro. Asanda chegou não, nitana na yanduano fiderana não, graçul fiderana não tesouro. Ankala zanene nara não raio, graçul fiderana. Il est médical, il dit. Il est médical, il dit. Il a na radisão, tu punizão etizão, medicu derana. Médical, Il est médical, il dit. Il est médical, il dit. Il a na visão, tu punizão etizão, doppio da captura medicu Iroyaniwe, derana. médical, il dit. Il est médical, il dit. Alléluia. Il est médical, il dit. Oh, Seigneur. Il a la visão, tu punizão etizão, medicu derana. Il est médical, Il est médical, il dit. Il est médical, il dit. Il a la visão, tu punizão etizão, medicu derana. Medicane narana, medicane narana. Medicu derana, niana no, medicane narana. Medicu derana, niana no, Medicane narana, medicu derana, niana no, medicane narana. Medicu derana, niana no. medicane não te sou. Mando al que anache não se te sou. Mando al que uma fana che não se te sou. Mando al que Aleluia. Mando alika aminau anyau te socio. Mando alika itau kanyanarana. Funusi
Yazavani Tavanawanie Nifu Kani Masuni Fanaiku Ifu Mandualika Aminau Anyao Tesosio Mandualika Itau Kanyanana Funusi Yazavani Tavanawanye Nifu Kani Masuni Fanaiku Ifu Itiao Fununa Iterana Wanomanu Tulu Mitadianawa Matuka Kwavuku Nifanaiku Manira Nautuku Itiao Fununa Iterana Maniri Mafyana Tunitani Karakana Nilanandu ni Mahana Mali Anababa Socio Mandualika Itau Kanyanarana Funusi Yazavani Tavanawane Ifu Kani Masuni Fanaiku Ifu Mandualika Socio Mandualika Itau Kanyanarana Funusi Yazavani Tavanawanie Ifu Kani Masuni Fanaiku Ifu Kani Masuni Fanaiku Ifu Kani Masuni Fanaiku Ifu Lotsikiteka mafu fankalazana ny tompo androany Alleluia Sotra te socio Isy lahatra fa tsy mandehandeha ho azy ny fiainantsika indrindra tsika zanak'Andriamanitra fa araka ny ten'Andriamanitra hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany. Izy no miadidy atsika na ny zavatra rehetra azontsika na ny zavatra rehetra omentsika ny zanakitsika ho an'izay efa manan-janaka
dia miararisy lahatra isika fa avany aminy fampiarezana fotsiny atolotra antsika alohan'ny androsoantsika anao fanatitra mino aho fa efa tsy mandeha amin'ny fahazarana antsontsika efa maro ny fampianarana rentsika momba ny fanatitra fa ho anay manokana izay mivady manokana vao tsy ela kory izay dia nisy mpanompon'Andriamanitra nampahery mivadiko hoe mino aho izy fa matoky nareo amin'ny fanatitra ary mitombo izay fatokianareo amin'ny tompo izay arakaraky ny androsoantsika ara-panahy arakaraky ny tombontsika ao amin'ny tompo dia tokony tombo ny fanomezantsika ny fahalalantsika amin'ny fanomezana ny tompo izay manokana zao manana zazakely dia ny zavatra mahafaly any indrindra rehefa mandeha manao visite systématique any amin'ny pédiatre dia hoe nahazo poids les zaza na nitombo les zaza ary mino aho fa ho an'ny mitezakely rehetra tena fifaliana izany hoe nitombo ny zaza satria ny zaza tsy mitombo somary mampiahay ihany dia tahaka izany koa tsika aokontsika hitombo amin'ny fanomezana ho an'ny tompo tsy misy zavatra tsara indrindra raha tsy hoe satria tsika rehefa mitombo amin'ny fanomezana ny tompo dia mandroso ny asan'Andriamanitra mandroso ny fanjakan'Andriamanitra dia aoka mba ao anatin'izay toe-po izay no androsantsika ho an'ny tompo androany hanomezantsika amin'ny fotsika rehetra satria izay manome amin'ny mpifaliana no ankasitrahana dia hitombontsika ao anatin'izay fanomezana ho an'i Jesosy izay afaka mandrosotsika rehetra ary amin'izao fotoana izao iaraka androso hanome ho an'ny tompo Alléluia. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne aussi. Miarabantsika rehetra ary miaraba ihany koa ho andreo izay manaraka mivantana. Et bonjour aussi à la sœur Minou. Dia miaraba ihany koa ny anabavy Mino. Non, c'est pas Minou, Minou. Mino. Bienvenue ma sœur. Tonga soa. Oui, nous sommes vraiment contents de t'accueillir parmi nous. Dia faly izay hoe mandray anao miaraka aminay. Quoique c'est pour un très court moment. Na dia hoe fotoana fohy kely fotsiny ary mais ça nous fait un réel plaisir de te revoir. Fa tena hoe mahafaly anay mahita anao indray. Amen. Amen. On va prier. Miaraka hivavaka isika. Seigneur, nous venons à toi.
tompo manantona anao izy que nous sommes. amin'ny mahazay anay Tu nous connais, mahafantatra anay ianao rien ne t'est caché. ary tsy misy miafina aminao Tu connais notre vie, fantatrao ny fiainanay tu connais nos faiblesses, fantatrao ny fahalemenay mais tu connais le désir de notre cœur. fa fantatrao ihany koa ny fanirian'ny Tu fonay sais combien nous t'aimons. ary fantatrao hoe tena tiana ianao manao na Nous fitiavanay t'aimons anao avec beaucoup de maladresse, tena hoe mety amin'ny tsy fantaterahanay rehetra no parce hitiavanay que anao lorsque nous te déclarons notre amour, satria rehefa manambara ny fitiavanay anao izahay il nous arrive bien souvent de te désobéir. dia indraindray izahay dia tsy mankatoa anao Il nous arrive parfois de tomber, de chuter, ary misy fotoana izahay lavo mais nous ne voulons pas nous réfugier dans nos faiblesses, Seigneur. fa tena hoe tsy te hiafinao amin'ny fahalemenay izahay tompo Mais nous reconnaissons, Seigneur, ce que nous sommes. fa tena hoe miaiky izahay amin'ny mahazay anay Et nous faisons appel à ton aide, dia tena hoe miantso amin'ny fanampianao izahay car nous avons besoin de toi. satria mila anao izahay Car sans toi, nous ne sommes rien. satria raha tsisy anao izahay dia tsy intsiny Sans toi, nous ne pouvons rien. tsy afaka manao nininy izahay raha tsisy anao Nous avons besoin de ta droite puissante fa tena hoe mila ny herin'ny fahitsianao izahay pour nous accompagner, mba hiaraka aminay pour nous relever. mba hanangana anay Nous avons besoin de ton esprit mila mifananao izahay pour nous parler, mba hiresaka aminay pour nous enseigner toutes ampianatra anay choses ny zavatra rehetra et nous conduire dans tes voies. ary hitondra anay amin'ny lalanao Seigneur, nous te prions d'ouvrir nos yeux, Seigneur, tompo tena mangataka aminao izahay mba nokafanao ny de masonay toucher nos cœurs hikasihanao ny fonay et de nous unir davantage à toi, ary hoe mbola ampiray anay hatrany hatrany aminao car nous voulons t'obéir. satria te hankatohanao Nous izahay voulons nous soumettre à toi, Seigneur. te hanaiky anao izahay tompo Merci, Jésus. misaotra Jesosy Merci, Seigneur. misaotra tompo Amen. amen Nous allons prendre notre Bible dans le livre, dans l'épître de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, dao raisitsika ny baibolitsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny paoly amin'ny korintiana faharoa et le chapitre 5. dia ny andininy fahadimy toko fahadimy 2 Corinthiens 5, que nous allons lire à partir du verset 14. korintiana faharoa toko fahadimy dia vakitsika manomboka amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui a donné le ministère et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay satria izao no hevitray maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra
ka dia maty koa izy rehetra ary maty amonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an-tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana amonjy azy koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika eny na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo fa izany rehetra izany avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana dia izao Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahatsoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana koa dia hiraka solon'ny Kristy izahay toa an'Andriamanitra nampangataka anay aminareo solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga famarinana ao amin'ny kosa isika. Ce passage nous rappelle une fois encore l'amour du Seigneur pour nous. Io andalana io dia mbola mampatsiahy antsika ihany ny fitiavan'Andriamanitra antsika, fitiavan'ny Tompo antsika. Ce que nous étions et ce que nous sommes devenus par la grâce du Seigneur. Hoe nanahoana isika taloha ary tonga nanahoana isika noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Et ce que nous devons être Ary hoe tokony ho tonga ohatry ny ahoana isika par cette grâce. amin'ny alalan'izany fahasoavana zany. Nous sommes de nouvelles créatures. Tena hoe olona vaovao isika. Nous sommes des hommes et des femmes nouvelles. Tena hoe lehilahy sy vehivavy vaovao. Parce que le Seigneur nous a réconciliés avec Dieu. Satria ny Tompo no nampihavana antsika amin'Andriamanitra. Si on parle de réconciliation, Ary raha miresaka hoe fampihavanana ça veut dire qu'il y avait des différends. dia midika zany hoe nisy fahasamihafana tao, Il y avait des tsy problèmes. fitokevitra, Il y avait des problèmes. nisy olana, Il y avait une séparation. nisy fisarahana. Mais Jésus est venu. Fa Jesosy dia tonga Dans son amour, tamin'ny fitiavany il a pris en charge nos péchés. dia niraisiny ny fahotantsika Il a nentiny accepté d'aller à la croix. dia nanaiky ho eo amin'ny hazo fijaliana izy Il est mort à notre place. maty ny solo tenantsika Il a pris le châtiment que nous méritions. dia ny sazy zay tokony ho raisitsika no niraisiny Et il nous a réconciliés avec Dieu. dia nampihavaniny tamin'Andriamanitra isika. Non seulement il nous a réconciliés avec Dieu, Ary tsy hoe nampihavaniny tamin'Andriamanitra fotsiny isika c'est-à-dire il a apaisé la colère de Dieu sur nous. fa tena hoe nampangininy natsahatra ny fahatezerin'Andriamanitra ao antsika. Mais bien plus encore, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Fa mihoatran'izay dia nanome antsika izy ny fanompona fampihavanana. C'est-à-dire que nous sommes appelés à être des facteurs de réconciliation des hommes avec Dieu. Zany hoe itsika dia natsoina ho fitaovana fampihavanana amin'ny ho an'ny olona amin'Andriamanitra. Paul a utilisé ici le terme d'ambassadeur. Paul eto dia nampiasa an'ilay teny hoe misolo, hoe hiraka solony. Un ambassadeur, c'est quoi? Mahasoivona hoe hiraka dia inona Un antsika zany? ambassadeur, c'est quelqu'un qui vient d'un pays, de son pays, Ny mahasoivo anankiray dia hoe miaingany amin'ny firenena izy et il représente son pays dans un autre pays. dia misolo tena amin'ny firenena izy any amin'ny firenenkafa. Et il défend les valeurs de son pays, la politique de son pays. Dia izy dia miaro ny soatoavin'ny fireneny. Alors, Paul nous dit que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Dia izy Paul dia milaza hoe koa dia hiraka solon'ny Kristy izahay. Parce que nous sommes, bien que nous vivons encore dans la chair, mais nous sommes aussi des enfants de Dieu. Eny fa na dia hoe mbola miaina ao anatin'ny nofo azy izahay dia zanak'Andriamanitra ihany koa izahay. Nous avons une autre cité à part la terre, nous avons une cité céleste. Dia manana tanàna hafa ankoatra ny eto ambony tany izahay tanàna any an-danitra. Nous sommes les enfants de Dieu en esprit. Tena hoe zanak'Andriamanitra izahay ao amin'ny fanahy. Donc nous représentons ce royaume et cette cité ici
sur la terre. dia izany hoe misolo tena an'io tanàna io zahay ety ambonin'ny tany. Nous représentons Jésus-Christ sur la terre. Misolo tenan'ny Jesosy Kristy zahay ety ambonin'ny tany. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Ary izahay no iraka ny solon'ny Kristy. Nous sommes appelés à promouvoir les valeurs célestes. Ary izahay dia natsoina hitondra ny sotoavina avy any an-danitra. À vivre selon les valeurs de Christ. Ary iaina araka ny sotoavin'i Kristy. Nous sommes appelés à exprimer Christ dans notre vie. Ary natsoina izahay haneo an Kristy eo amin'ny fiainanay. Amen. Amen. C'est ce que nous tous sommes appelés, Ary izahay no niantsona antsika rehetra exprimer Christ haneo an Kristy et amener aussi les gens à être réconciliés avec Dieu. ary tondra ny olona ihany koa ho tafahavana amin'Andriamanitra. Et voici une parole très forte que Paul a utilisée. Dia misy teny izay tena hoe mandona nampiasain'i Paoly a. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra. Paul ici est en train de s'agenouiller devant l'église de Corinthe. Paul eto izany dia tena nandohalika teo anatrehany fiangonan'i Korinto. Je rappelle que Paul, il dit qu'il fait fonction d'ambassadeur. Averiko ihany i Paul dia nilaza hoe izy dia iraka solon'i Il est le Kristy. représentant de Christ. Izy no solo tenan'i Kristy. Nous le sommes. Isika ihany koa. C'est comme si Jésus s'agenouille devant l'église Tahaka ny hoe et il Jesosy supplie. dia mandohalika teo anatrehany fiangonana dia nangataka. Qu'est-ce qu'il supplie? Inona ny zavatra nangatahany? Il supplie l'église à être réconciliée avec Christ. Nangataka tamin'ny fiangonana izy mba ho tafahavana amin'ny Kristy. Paul ne s'adressait pas à des gentils. Ary Paul dia tsy niresaka tamin'ny jentilisa teto Paul s'adressait à l'église. fa i Paul dia niresaka tamin'ny Mais fiangonana. c'est quoi l'église? Fa inona ny atao hoe fiangonana? L'église, ce n'est pas un nom, Ny fiangonana dia tsy ce n'est anarana, pas un lieu. tsy toerana. Ce sont ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Fa ireo izay nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana Tous manokana. ceux qui se déclarent chrétiens. Ireo izay milaza ny tenany hoe kristiana. Mais la question qui se pose est la suivante. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao. Parce que si quelqu'un se nomme chrétien, Satria raha misy olona anankiray manon ny tena hoe ça veut dire il kristiana a reçu Jésus. dia midika an'izay hoe fanandray an Jesosy Ça veut izy. dire il suit Jésus. Midika an'izay hoe manaraka an Jesosy izy. Mais comment quelqu'un qui suit Jésus, Fa ahoana moa hoe ny olona iray manaraka an Jesosy, quelqu'un qui se dit qu'il a reçu Jésus, olona iray izay milaza hoe fanandray on an lui Jesosy demande de se réconcilier avec Jésus. dia angatahana indray izy mba hiavana amin'ny Jesosy. C'est pas normal. Ohatrany hoe tsy normala ilay izy Mais c'est ce qui s'est passé à Corinthe. fa izay ny zavatra nitranga ato amin'ny Korinto. Il y avait des chrétiens Nisy kristiana ou des gens qui se nommaient chrétiens, na hoe olona mitony mais tena ho qu'en kristiana réalité, ils n'étaient pas réconciliés avec Dieu. nefa ny anjavana izy dia tsy niavana tamin'Andriamanitra izy. Donc c'est une situation qui peut bien se présenter. Dia izany hoe toe-javatra mety À hitranga l'église. izany eo amin'ny fiangonana. Et Paul ici, il n'est pas en train d'accuser. Ary Paul eto dia tsy hoe niampanga akory Il n'est pas en train de jeter la pierre. ary tsy nitora-bato izy. Mais Paul supplie avec beaucoup d'amour. Fa tena hoe nangataka izy tamin'ny Il fitiavana dit, be s'il vous plaît, ne restez pas dans votre état. Je vous en prie. tena hoe mangataka aminareo aza mitoetra amin'izao toerana misy anareo zao. Mais soyez, s'il vous plaît, réconciliés avec Dieu. Fa tena hoe mangataka aminareo mihavana amin'Andriamanitra. C'est Paul qui était en train de parler. I Paul no niresaka teto Mais en réalité, c'est le Seigneur qui parlait à travers la bouche
de Pierre, de Paul. Fa ny tena marina dia ny tompo no niteny tamin'ny alalan'ny vavany Paoly. Pourquoi Dieu était-il en train de supplier son peuple à être réconcilié avec lui? Fa naninona Paoly no nangataka tamin'ny vahoakan'Andriamanitra mba hiavana Non, amin'Andriamanitra. c'est pas Paul. Pourquoi Dieu Fa maninona était-il en train de supplier? fa maninona Andriamanitra no nangataka tamin'ny vahoakany mba hiavana aminy. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? C'est Dieu lui-même qui nous demande d'accepter son pardon. Tena hoe tsy ohatran'ny hoe hafahafa amintsika avy hoe Andriamanitra mihitsy mangataka amintsika mba hanaiky ny famelan-kelony. C'est comme si Andriany nous famelan-kelony. endurcissons notre cœur. Tahaka ny hoe manamafofotsika isika Dieu nous supplie, accepte que je te pardonne. dia mangataka amintsika amin'ny tompo hoe mba ikeo ny famelako ny helikao. Pourquoi Dieu supplie-t-il? Fa maninona ny tompo no mangataka miangavy Parce qu'il connaît satria fantany les conséquences de notre rébellion. ny vokatry ny fikomitsika na ny fanoherantsika. Il connaît la colère qui est derrière notre refus d'être réconcilié avec lui. Ary fantany ny fatezerana ao ambadiky ny fandavatsika ny fihavanana aminy. Il connaît les Fantany conséquences d'une personne qui n'est pas réconciliée avec Dieu. fantany ny vokany hoe olona anankiray tsy tafahavana amin'Andriamanitra. Il connaît le jugement qui attend toute personne qui n'est pas réconciliée avec lui. Ary fantany ny fitsarana miandry ireo olona rehetra izay tsy tafahavana amin'Andriamanitra. Et il ne veut pas Dia tsy tiany que nous subissions ces conséquences. hoe isika dia hizaka an'izany vokatra izany. C'est pour cela qu'il nous supplie. Ary izay mahatonga azy hoe miangavy Je amintsika vous supplie, soyez réconciliés avec Dieu. hoe tena miangavy aminareo mangataka aminareo mihavana amin'Andriamanitra. S'il vous plaît, ne faites pas de résistance. Miangavy anareo tena hoe aza manohatra anareo. L'auteur de l'épître aux Hébreux a écrit Ary dans Hébreux chapitre 2, ary ny mpanoratra amin'ny bokin'ny Hébreu dia nanoratra ao amin'ny Hébreu toko faharoa et le verset on va lire à partir du premier verset. fakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika fandrao indao sy nahiala aminy isika. Fa raha mafy ny teny izay nampilazaina ny anjely ka samby voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mba mifahotany, ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no hamafisiny nandreto tamintsika kosa. Paul pose cette question. Paoly dia nametraka fanontaniana. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika. Quand une personne pêche, Rehefa misy olona anankiray manota, Dieu lui accorde la grâce, dia Andriamanitra dia manome azy il lui fahasoavana, accorde le pardon manome azy famelan-kelo lorsque la personne se répand. rehefa mibebaka ilay olona. Mais si la personne refuse le pardon que Dieu veut lui donner, Fa raha mandà ilay famelan-keloka izay omeny tompo ny olona iray, qu'est-ce qu'il va devenir? ho tonga manahoana izany olona izany? Si quelqu'un résiste, Raha misy olona anankiray manohatra,
au don de grâce que Dieu lui donnait. manohatra na mandaha ny famezam-pahasoavana Où famelan-kelika est-ce zay qu'il va mentompo fuir? dia aiza izy no andositra Où est-ce qu'il va aller? aiza no vahaolana hafa C'est pour cela que Paul supplie. zay natonga ny paoly ny angavy Dieu nous invite avec beaucoup d'insistance ary andriamanitra dia tena hoe manasa à ne atsika pas endurcir notre cœur, mba tsy anamafisatsika ny fotsika à ne tanaovantsika tsinitsinina azy afamonjena lehibe izany tous les péchés sont pardonnés ny fahotana rehetra dia voafela lorsque avokoa nous les confessons. rehefa miaiky ny fahotantsika Mais si nous refusons le pardon que le Seigneur nous donne, fa raha ohatra isika mandaha ny famelan-keloka zay omeny tompo atsika quelle autre solution est-ce que nous avons? inona ny vahaolana hafananantsika ary Nous n'avons pas d'autre issue. On n'a pas d'autre issue. Corinthiens chapitre 1. Et le premier verset. dia ny anjiny voalohany 2 minutes. Oui. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu. mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'andriamanitra Il y a beaucoup d'invitations que la Bible nous donne. tena hoe misy fanasanana fangatahana be dia be zay omen'ny baiboly Ne atsika pensons pas que ces paroles s'adressent aux gentils. ary aza mieritreritra hoe ireo tenireo dia ho an'ny jentilisa Ces paroles sont adressées à nous. fa les ireo chrétiens. tenireo dia ho antsika kristianina Si Dieu nous parle de cette manière, ary raha miresaka amintsika amin'ny fomba ohatran'izany ny tompo c'est parce que ces situations peuvent bien se présenter à l'Église. dia satria tena mety misy an'ireo toejavatra ireo mihitsy eo anivon'ny fiangonana Une question se pose. dia misy fanontaniana iray mipetraka Est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? hoe tena efa tafahavana amin'andriamanitra marina ve Ce n'est pas une parole qui s'adresse à des gentils, il y a des gens qui sont dehors. ary zany teny zany dia tsy ho an'ny jentilisana ny olona ny velany Ça s'adresse à toi et à moi. fa tena miresaka amiko sy aminao Est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? hoe za ve tena efa tafahavana marina amin'andriamanitra Peut-être qu'un jour nous avions participé à une évangélisation mety hoe indray andro isika dia namonjy fitoriana filazantsara et que, je ne sais pas d'où ça s'est sorti, c'est là, merci, et que après avoir écouté le message, dia tao aorianany nahinosika ny afatra tao il y a eu un appel dia nisy antso pour recevoir le Seigneur hoe andray any tompo et que peut-être ce jour-là nous avons répondu à l'appel. dia mety hoe tamin'iny fotoana iny tsika dia namaly ny antso Peut-être sans trop comprendre ce que cela signifiait. mety hoe tena tsy azontsika tsara hoe inona ny dikan'ilay izy Peut-être c'était parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu et que moi aussi j'ai voulu répondre. dia mety ihany koa hoe be dia be ny olona namaly ny antso dia za koa te hamaly an'izany antso zany Mais la question la plus importante fa ny fanontaniana tena lehibe est de indrindra savoir, dia ny mahafantatra est-ce que j'ai cette conviction en moi? hoe za ve manana izay fandresendahatra izay ao Est-ce que anatiko j'ai ce témoignage en moi manana izay fijoroana vavolombelona ao anatiko que izay je ve suis un enfant de Dieu? hoe zanak'andriamanitra Est-ce que j'ai ce témoignage dans mon cœur? hoe manana izay fijoroana vavolombelona Beaucoup de chrétiens kristiana tena maro qui n'ont pas l'assurance du salut, dia tsy manana fahazonantoka ny amin'ny famonjeny ils ne sont pas sûrs s'ils sont vraiment des enfants de Dieu. tsy azo ny antoka hoe tena zanak'andriamanitra marina ve izy Parce que nous avons des bébés ici, satria des petits tsika zao des eto enfants. manana zazakely On a Isaïa, on a Zoé, misy any isaia misy any zoe ils sont encore petits. Hein. mbola kely izy ireo Mais vous avez remarqué les enfants, fahitanareo ve ny ankizy kely quand ils commencent à parler, rehefa manomboka miteny izy la première personne qu'ils appellent, dia ny olona voalohany antsony c'est maman qui les a portés dans leur ventre pendant 9 mois.
mamany a no nitondra 6 volana tao anaty kibo a. C'est maman qui dort jamais. Mamany a no tsy natory C'est andro maman qui aman'alina. s'occupe toujours des bébés. Mama no mikarakara an'le Mais la zaza première fois que le bébé parle, fa rehefa miteny voalohany le zaza a, qu'est-ce qu'il appelle? dia iza no Il appelle antsony papa. dia ny dadany no antsony. On n'a pas besoin d'enseigner à un enfant Ary tsy mila ampianarina ny zaza anankiray a, que le monsieur qu'il voit, c'est son papa. hoe lehilahy izay hitany eo a dia dadany. Il le sait. Fantany. Il est petit, mais il sait que qui est son papa. Mbola kely izy any fa fantany hoe iza ny dadany. Et c'est la même question que je pose. Dia ohatr'izay ihany koa fantany napetrako a. Est-ce que j'ai cette conviction en moi Manana an'izay fandresendahatra izay ve ao anaty que foko Dieu est mon Père? hoe Andriamanitra ny raiko. Romains chapitre 8. Romanina toko 9. Romains chapitre 8 et le verset 16. Romanina toko 9 andiny fahinambin'ny folo. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, Izany hoe raha zanak'Andriamanitra ianao a, tu as cette assurance en toi dia manana izay fahazonantoko izay ianao ao anatinao que tu es un enfant de Dieu. hoe Il n'y a zanak'Andriamanitra pas de ianao. doute, Ary tsy misy a salasalany zany. parce que l'Esprit te donne ce témoignage dans ton cœur. Satria ny fanahy no manome an'izay fijoroana vavolombelona ao anatin'ny fonao izay. Romains chapitre 9 et le premier verset. Romanina toko 9 andininy voalohany. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Milaza ny marina ao amin'ny Kristy aho fa tsy mandainga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanamasina koa ny Vous voyez, fieritreretako. le Saint-Esprit, il parle dans notre conscience. Hitanareo ny fanahy masina dia miresaka amin'ny Il n'y a fieritreretantsika. pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Ary tsy misy salasalana ny amin'izay a. Si nous n'avons pas ce témoignage en nous, Raha tsy manana an'izay fijoroana vavolombelona ao anatintsika izay ça isika, veut dire que nous avons besoin d'être réconciliés avec notre Père. dia midika izany hoe mila mihavana amin'ny raintsika isika. Parce que nous ne reconnaissons pas Dieu comme étant notre Père. Satria zany isika dia tsy manaiky n'Andriamanitra ho raintsika. Ce n'est pas une confession par notre bouche. Ary io a tsy hoe fiekena amin'ny vavantsika C'est fotsiny un a, témoignage qui est dans notre cœur. fa tena hoe fijoroana vavolombelona tokony ao Et anatin'ny personne ne peut fotsika. l'enlever. Ary tsy misy afaka manala an'izany. Personne ne peut tromper Isaiah ou Zoé en Si- leur présentant un monsieur et leur dire c'est ton papa. Ary tsy misy olona afaka mamitaka ny Isaïana zao hoe dia mampiseho azy lehilahy fa hoe tia ny dadanao. Même Matthias, il sait c'est qui son papa. Fa na Matiasy ary mahafantatra hoe iza ny dadany. Hein? Donc le fait d'avoir répondu à un appel dans une évangélisation, Zany hoe rehefa namaly ny antsontsika tanatina fitoriana ça filazantsara, ne veut pas nécessairement dire qu'on a reçu le Seigneur. tsy midika zany hoe efa nandray ny tompo isika. On ne reçoit pas le Seigneur par une prière. Ary tsy hoe tsy mandray ny tompo isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ce n'est pas en répétant une prière, Tsy hoe mamerina vavaka, c'est en confessant ses péchés, fa rehefa miaika ny en fahotana, reconnaissant sa condition, rehefa miaika sy mahita en ny toerana misy s'approchant azy, devant le Seigneur dans sa condition, ary manantona ny tompo amin'ny maha izy en anao, s'humiliant, manetry en tena, reconnaissant son état de pécheur, ary miaika amin'ny mahampanota, en reconnaissant qu'on est séparé de Dieu rehefa miaika hoe tafasaraka et tamin'Andriamanitra, qu'on veut accepter son pardon. ary te anaika le famelan-keloka avy On aminy, est pardonné te voavelany et eloka, quand on est pardonné, dia rehefa voavelany eloka, nous avons une paix intérieure.
dia lasa misy fiadanana Nous any avons ce anaty. témoignage dans notre cœur Dia lasa misy an'izay fijoroana vavolombelo izay ao que anaty. je suis un enfant de Na Dieu. toa fo hoe zanak'Andriamanitra. Personne ne peut me dire le contraire Ary tsisy afaka milaza amiko any mifanohitra amin'izany. parce que j'ai le sceau du Saint-Esprit en moi. Satria misy tomboka sehan'ny fanahy J'ai masina cette ao anatiko. assurance en moi. Ary manana an'izay fahazonantoko Je ao n'ai pas de anatiko izay doute en moi. tsy misy fisalasalana ao anatiko. Je sais qui je suis. Ary fantatro hoe iza Je suis faible, malemy aho, j'ai beaucoup de défauts, manana fahadisoana be dia be aho, je tombe, lavo aho, je ne suis pas parfait, tsy tanteraka aho, mais je sais qui je suis. fa fantatro hoe iza. Ce témoignage, personne ne peut me l'enlever. Ary izay fijoroana vavolombelo izay tsisy afaka manaisotra an'izay ao amiko. Il peut y avoir des chrétiens Mety misy an kristianina qui n'ont pas cette assurance du salut. izay tsy manana fahazonantoka ny amin'ny famonjena izay. C'est très important que nous ayons cette assurance, frères et sœurs. Fa tena zava-dehibe ny fananantsika an'izany fahazonantoka izany raha lasana bavy an. On peut servir le Seigneur Afaka manompontompo isika pendant des années ao anatina taona maro an, sans même avoir cette assurance du salut. nefa tsy hananantsika akory izay fahazonantoka momba Et ny c'est famonjena grave. izay. Dia tena hoe lozy Parce zany. que ça veut dire qu'on fait partie de ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Satria ao anatin'ilay milaza fotsiny zantsika hoe tompoko tompoko. Et le Seigneur dira, je ne te connais pas. Dia ilaza amintsika ny tompo hoe tsy fantatro akory ianao. Le Seigneur nous donne l'occasion tous les jours Ary ny tompo an dia manome fotoana foana ho antsika isan'andro d'expérimenter cette nouvelle naissance. hiainantsika an'izany an hoe fahateraham-baovao izany. Non selon la tradition ou les habitudes ou la religion. Tsy araky ny fomban-drazana na fombafomba na Ce n'est pas en répétant fomba-pivavahana, une prière, tsy hoe amin'ny famerenana vavaka, mais en ayant une conviction absolue de ce que l'on est. fa rehefa manana fandresen-dahatra marina ny amin'ny maha izy On antsika est loin de Dieu, hoe lavitra on an'Andriamanitra est isika, séparé de Dieu, tafasaraka on n'a pas amin'Andriamanitra, l'assurance du salut, tsy manana fahazonantoka on ny n'a amin'ny pas ce famonjena, témoignage dans notre cœur. tsy manana an'izay fijoroana vavolombelo ao anatin'ny fo On izay, décide, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. dia milaza isika hoe tompo te ho tafahavana aminao a. Sans cette réconciliation, Fa raha tsy misy an'izay nous fampihavanana izay devenons a, des religieux. dia tonga mpandeha amin'ny fombafomba Nous pouvons mpivavahana servir le isika. Seigneur et faire beaucoup de choses à l'église, Afaka hoe manompontompo isika manao zavatra be dia be eo ny fiangonana, mais on n'est pas réconcilié avec Dieu. fa tsy tafahavana amin'Andriamanitra. Et c'est une chose terrible Dia tena hoe zava-dozy zany a, de ne pas être réconcilié avec Dieu. hoe tsy tafahavana amin'Andriamanitra C'est pour zany. cela que la Bible nous invite. Ary izay mahatonga ny baiboly a mangataka La parole de amintsika, Dieu nous supplie ny ten'Andriamanitra dia miangavy amintsika d'être réconcilié avec Dieu. hoe mihavana amin'Andriamanitra. Vous savez, on peut prétendre être né de nouveau. Hitanareo tsika afaka miseho endrika ivelany fotsiny hoe D'abord, efa nateraka ça indray veut a, dire quoi être né de nouveau? fa inona moa ny atao hoe nateraka indray, C'est-à-dire devenir une nouvelle créature. izany hoe tonga olom-baovao. Comme nous les avons lu tout à l'heure, les choses anciennes sont passées. Tahaka ny vakintsika teo a hoe efa laza ny zavatra taloha, Mais ce qui est vraiment dommage, fa ny tena mampalahelo a c'est qu'il est possible hoe mety de trouver des personnes qui se disent converties, mety isika hita olona izay milaza ny tenany a hoe efa niova fo, qui disent qu'ils sont nés de nouveau, izay milaza hoe efa nateraka indray, mais qui continuent l'ancienne vie. fa mitohy a amin'ny fiainana taloha. S'il y a une personne qu'ils détestaient, Raha ohatra Avant. misy olona tsy tiany taloha a, ils continuent encore à détester pendant qu'ils disent qu'ils sont encore convertis. dia mbola mitohy tsy tia foana izy a na dia efa hoe niova fo ary. Avant, ils mentaient Taloha izy a nandainga a, et ils continuent encore à mentir.
dia mitohy mandainga foana izy. Avant, il fumait, il buvait en public. Taloha izy mifoka misotro eny amin'ny mason'olona rehetra. Et quand ils se disent convertis, Dia rehefa miteny izy hoe nateraka indray ils fument et ils boivent en cachette. dia lasa mifoka sy misotro izy fa any amin'ny afiny. C'est-à-dire l'ancienne vie continue, Izany hoe ilay fiainana taloha dia mbola mitohy, mais la manière de s'habiller le dimanche fa ny fomba fiakanjo rehefa lahady et la manière de parler sy ny fomba fiteny a changé. dia niova. On a une apparence de Misy piété, misy endrika ivelany hoe araka an'Andriamanitra, mais derrière cela, derrière le rideau, on a une vie cachée. fa ao ambadiky ny rideau dia manana fiainana miafina, On a une double vie. manana fiainana anankiroa. Est-ce que c'est cela, être converti? Izay ve ny atao hoe miova fo. Être converti, ça veut dire qu'il y a une transformation qui s'est opérée. Fa ny atao hoe miova fo dia nisy fiovana izay nitranga tao. On n'a pas une vie devant les frères et sœurs Tsy hoe manana fiainana eo alohan'ny rahala sy anabavy, et une autre vie derrière les coulisses, dia dans les coulisses. misy fiainana any ambadika. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ary zavatra mety hitranga izany La conversion, ny fiovam-po, parce que la conversion est issue de notre réconciliation avec Dieu. fa ny fiovam-po dia vokatry ny fihavanantsika La amin'Andriamanitra. conversion, Ny fiovam-po est issue de notre reconnaissance de notre état de pécheur ny fiovampo dia vokatry ny fiekentsika amin'ny mampanotatsika, et nous prenons la décision dia mandray fanapahan-kevitra de isika couper le pont avec le péché. hoe manapaka ny fifandraisantsika amin'ny fahotany. Ce n'est pas de continuer le péché derrière le rideau, Tsy hoe manohy manota any ambadika, mais on coupe complètement le pont avec le péché, fa avec le tena hoe mal. manapaka tanteraka ny fifandraisana amin'ny fahotana amin'ny ratsy. Ce n'est pas que j'ai menti avant Tsy hoe nandainga taloha et je suis chrétien, je continue encore à mentir. dia efa kristiana ankehitriny dia mbola mitohy mandainga ihany J'ai commis l'adultère avant nitsangatsanga taloha et je continue à commettre l'adultère en cachette. dia mitohy mitsangatsanga any amin'ny afiny. Peut-être avant, je montrais aux gens que j'ai un palmarès, toute une liste de filles. Taloha mety asehoko ny olona ohatrany hoe manana amboara be dia be hoe Mais maintenant que je suis chrétien, je le fais, mais en cachette. fa rehefa kristiana dia ataoko an'ilay izy fa any amin'ny afiny. Être chrétien, Fa ny kristiana c'est vraiment une vie nouvelle. dia tena hoe fiainana vaovao. Lorsque nous nous disons que nous sommes chrétiens, Ary rehefa miteny isika hoe kristiana isika nous sommes des enfants de lumière, dia zanaky ny mazava nous marchons dans la lumière. mandeha amin'ny fahazavana. Nous avions une vie Nanana fiainana isika et taloha maintenant nous avons une autre vie. dia manana fiainana hafa mihitsy isika Et une ankehitriny. vie qui ne ressemble pas du tout à notre ancienne vie. Ary fiainana izay tsy mitovy amin'ny fiainantsika taloha. Les choses anciennes sont passées. Fa efa lasa ny zavatra taloha Toutes choses sont devenues nouvelles. fa indro tonga vaovao ireo. Donc c'est une question de décision. Izany hoe fanapahan-kevitra ilay izy. Mais ce n'est pas une question de prière. Tsy resaka vavaka, Ce n'est pas que j'ai prié pour recevoir Jésus, donc j'ai reçu Jésus. tsy hoe mivavaka dia hoe nandray Jesosy dia nandray Jesosy zany. C'est une question de conviction. Fa tena hoe fandresendahatra, C'est une question de décision. fanapahan-kevitra. De décision de changer complètement de route. Fanapahan-kevitra Le hoe chemin. tena hiova lalana. Amen. Amen. Parce que si nous continuons notre vie ancienne, Satria tsika raha mitohy amin'ny fiainantsika taloha on ne parlera pas de conversion. dia tsy miresaka fiovampo zany. La conversion, c'est un changement, c'est une transformation. Fa ny fiovampo dia tena hoe fiovana.
La conversion nous conduit à un état de soumission. Ary ny fiovam-po dia mitondra antsika any amina fanekeny, toe-po fanekeny. Nous sommes soumis au Seigneur, Tena hoe manaiky ny tompo isika, nous sommes soumis à son autorité. manaiky ny fahefana isika. Avant, nous étions rebelles, Taloha isika dia mikomina manohatra, nous marchions dans notre propre voie, mandeha amin'ny lalantsika isika. mais maintenant, Fa ankehitriny nous ne marchons pas selon nos penchants, selon nos raisonnements, tsika tsy mandeha amin'izay fieritreretantsika ntsony, mais nous marchons selon le cœur du Seigneur. fa mandeha isika araka ny fon'ny tompo. Nous marchons selon la volonté du Seigneur. Mandeha isika araka ny sitrapon'ny tompo. C'est là la nouvelle créature. Ary izay le hoe olona vaovao. Il y a une transformation dans notre cœur. Misy fiovana any anaty fotsika, Il y a une nouvelle attitude dans notre cœur. misy toe-po vaovao any anatsika. Je ne suis pas en train de mettre en cause la conversion de personne. Ary sakory tsy hoe misalasala na mametraka fanontaniana ny amin'ny fiovam-pon'ny tsirairay, Mais la parole de Dieu fa ny tenin'Andriamanitra nous encourage dia mampahery à atsika chercher cette assurance, cette certitude du salut. hoe hitady an'izay fahazonantoka ny amin'ny famonjena izay. Paul s'est adressé aux Corinthiens. Ary Paoly resaka tamin'ny Korintianina Il a dit, examinez votre foi. hoe zaho ny Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi ou non. hoe zaho ny finoanareo na hoe jereo ny tenanareo hoe anatin'ny finoana ve anareo sa tsy. La foi, c'est pour quelqu'un qui croit. Ny finoana ao dia ho an'olona izay mino a. Donc, Paul s'est encore une fois encore adressé à l'église de Corinthe. Zany hoe Paoly dia mbola niresaka tamin'ny olona mpino atao À l'église de Corinthe, il y avait les ministères, tao amin'ny fiangonana tao Korinto dia nisy ny il y asa avait des fanompoana, dons, nisy il y avait des fameza-pasoavana manifestations. ary nisy fanehoana izay. Mais pourquoi Paul est-il en train d'écrire cela dans une telle église où il y avait tout? Dia fa manino Paoly no nanoratra an'izany atao amina fiangonana izay nanana ny zavatra Parce rehetra. qu'avoir tout dans l'église Satria ny hoe manana ny zavatra ne rehetra veut pas am-piangonana nécessairement dire que tout le monde est en règle avec Dieu. dia tsy midika hoe ny olona rehetra dia efa tafavana amin'Andriamanitra. On peut connaître la vérité, Mety hoe afaka mahafantatra ny famarinana comme l'église de Corinthe connaissait la vérité, tahaka ny nahafantarana ny fiangonana tao Korinto ny mais c'est famarinana, l'église où il y avait le plus de désordre. fa tao no fiangonana tena nisy korontana. Connaître la vérité ne veut rien dire. Ny mahafantatra ny marina dia tsy midika inona, Être convaincu qu'on est pécheur, fa ny fiekena hoe mpanota, être convaincu qu'on a une double vie, rehefa mihaiko hoe manana fiainana anankiroa, être convaincu qu'on fait le mal en cachette, hoe mihaika hoe manao zavatra ratsy any amin'ny afiny, ça ne nous sauve pas. tsy mamonjy atsika izany. Mais ce qui nous sauve, Fa ny mamonjy atsika c'est lorsque nous nous humilions devant le Seigneur. dia rehefa miankohaka eo manetry teny eo Nous anatrehan'ny acceptons tompo ce que isika, nous sommes, nos faiblesses. mihaika ny fahalementsika Nous isika ne les mahatsika cachons asika, pas devant le Seigneur ary tsy manafina zany eo anatrehan'ny tompo parce que isika, lui, il le sait. satria izy mahafantatra Il ne nous accuse pas. dia izy tsy miampanga Il ne atsika, nous jette pas la pierre. tsy mitorabato atsika Il izy, nous comprend. fa mahazo atsika izy. Quand nous venons vers lui Dia rehefa tonga eo aminy avec nos isika faiblesses, miaraka amin'ny nous nous fahalementsika, repentons. mibebaka Il nous isika pardonne. dia mamela atsika izy. Amen. Amen. Si nous parlons d'une nouvelle créature, Raha miresaka isika no hoe olona vaovao, nous sommes nés de nouveau. nateraka Ça veut indray, dire que nous avions une vie ancienne. izany hoe nanana fiainana taloha isika. Et maintenant, Dia ankehitriny nous avons une vie nouvelle. manana fiainana vaovao isika. Éphésiens chapitre 5. Efesianina toko 5.
On va lire le verset 8. Là, on a parlé de l'église de Corinthe. Hein? Maintenant, on parle de l'église d'Éphèse. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Efesiana toko fahatimy andiny fahavalo fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Paul est ici en train de montrer une différence. Paul eto dia mampiseho ny fahasamihafana. Autrefois vous étiez ceci, hoe taloha ianareo dia tahaka mais n'izao maintenant vous n'êtes plus ce que vous étiez. fa ankehitriny dia tsy ohatrany taminareo tamin'izany tsony ianareo Maintenant vous êtes cela. fa ankehitriny dia ohatran'izao indray ianareo. Autrefois vous étiez ténèbres, Taloha dia tany amin'ny famezinana mais ianareo maintenant vous êtes lumière. fa ankehitriny dia mazava Ce ianareo. sont deux choses complètement différentes. Ary zavatra anankiroa tena samihafa Il ireo. n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Ary tsy misy fifandraisana mihitsy ny amin'ny aizina sy ny mazava. Autrefois, Taloha maintenant, ankehitriny il y a une séparation misy fisarana entre autrefois et maintenant. misy fisarana ao ny amin'ny hoe taloha na fahiny sy ny ankehitriny. Colossiens chapitre 1 Kolosianina toko voalohany et le verset 2 minutes. J'ai l'impression Faites d'avoir... foot, non? Bon, on va lire Philémon d'abord. fakitsika aloha amin'ny Filemona Et le verset 11. dia ny andininy faha 12. Ah, ok. On lit Colossiens d'abord. C'est bon. fakitsika aloha amin'ny Kolosianina Colossiens chapitre 1 et le verset 21. Kolosianina toko voalohany andininy faha 12. Colossiens 1, 21. Alors, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises voies, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo no nanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony. Donc, autrefois, Zany hoe fahiny il y avait une autre vie. dia nisy fiainana hafa. Autrefois, Fahiny nous étions ennemis de Dieu. tena hoe fahavalon'Andriamanitra isika. Ce n'est pas seulement par les péchés que nous commettions, Tsy hoe noho ny amin'ny fahotana izay nataontsika mais ihany même nos pensées étaient contre Dieu. fa tena na dia fieritreretantsika ary dia nanohatra an'Andriamanitra. Nos pensées se rebellent contre Dieu. Ny fieritreretantsika dia mikomy Nos tamin'Andriamanitra. pensées n'aiment pas la volonté de Dieu. Ny fieritreretantsika dia tsy tia ny Nos sitrapon'Andriamanitra. pensées sont attachées à notre chair. Ary ny fieritreretantsika dia efa matotra amin'ny nofontsika. Nos pensées sont attachées à nos volontés, à notre cœur. Ny fieritreretantsika dia efa matotra tamin'ny sitrapontsika Nos tamin'ny fontsika. pensées
se rebelle contre les pensées de Dieu. Ary ny fieritreretantsika dia nanohatra ny fieritreretan'Andriamanitra. Donc autrefois, Izany hoe fahiny nos pensées étaient ennemies de Dieu. dia fieritreretantsika dia fahavalo Mais n'Andriamanitra. maintenant, Fa ankehitriny nous soumettons nos pensées à Dieu dia ampanekentsika ny tompo ny fieritreretantsika pour accepter sa volonté. mba hanaika ny sitrapony. Avant, nous marchions selon nos propres voies. Taloha isika dia nandeha tamin'ny lalantsika. Avant, nous faisions notre propre volonté. Taloha isika dia nanao ny sitrapontsika manokana. Avant, nous cherchions nos propres intérêts. Taloha isika dia nikajaka ny tompontsoantsika. Mais maintenant, Fa ankehitriny nous nous sommes réconciliés avec Dieu, dia efa tafahavana amin'Andriamanitra même dans nos isika. pensées. Eny fa na dia amin'ny fieritreretantsika ary. Nous mettons notre pensée soumise à la volonté de Dieu. Ary avelantsika ny fieritreretantsika anaika ny Nous sitrapon'Andriamanitra. mettons nos volontés de côté Ary avelantsika ny sitrapontsika et nous nous soumettons à Dieu. dia manaika ny tompo isika, manaika an'Andriamanitra isika. Autrefois, Fahiny nous marchions et nous faisions tout ce que nous voulions. nandeha isika dia nanao an'izay tiantsika Mais natao. maintenant, Fa ankehitriny nous renonçons à nous-mêmes, dia mandany tenantsika nous nous isika, chargeons de notre croix mitondra ny azo et nous fijalintsika suivons isika le Seigneur. dia manaraka ny tompo isika. Une question. J'ai beaucoup de questions aujourd'hui. Fanontaniana mipetraka be dia be fanontaniana mipetraka androany Est-ce que dans ma vie, eo amin'ny fiainako ve il y a autrefois et maintenant, misy hoe fahiny sy ny ankehitriny, ou bien autrefois c'est encore maintenant? sa hoe ny fahiny ihany no ankehitriny? Vous me comprenez? Azonareo ve? Est-ce qu'il y a cette séparation entre autrefois et maintenant? Ary misy an'izay fisarana izay ve ny amin'ny fahiny sy ny ankehitriny? Ou bien le autrefois c'est toujours actuel? Sa le fahiny dia iny ihany no iainako ankehitriny? Parce que si autrefois c'est encore maintenant, Satria c'est toujours maintenant, raha ny fahiny ihany no ankehitriny alors la parole de Dieu nous supplie dia ny tenin'Andriamanitra dia miangavy amintsika à être réconciliés avec Dieu hoe miavana amin'Andriamanitra et à vivre une vie nouvelle. dia hiaina fiainana vaovao. On va aller dans Philémon, pardon, Amaky isika amin'ny Filemona et le verset 11. dia ny anjiny faraka amby folo. On va dire peut-être le verset 10 et 11. 10, 11, oui. Je te prie, mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais maintenant est utile et à toi et à moi. Andiny fafolo eny miangavy aminao aho amin'ny zanako izay naterako teto amin'ny fifatorako dia Onesimosy, ilay tsy nahasoa anao fahiny nefa ankehitriny mahasoa antsika dia ianao sy izao. C'est quoi l'histoire ici? Inona moa ilay tantara teto Il s'agit d'un frère qui s'appelle Onésime. Teto dia ndresaka rahalahy anankiray izay natsoina hoe Onesimosy. Onésime, c'est un frère que Paul a rencontré en prison. Onesimosy dia rahalahy anankiray izay mifanena tamin'i Paoly tany am-pigadrany. Donc, Philémon l'avait jeté en prison Izany hoe Filemona no nandefa azy tany amin'ny figadrana parce qu'il lui avait fait du tort. satria nanao fahadisoana teo anatrehany io. Visiblement, c'est comme s'il lui avait volé de l'argent, visiblement. Tahaka ny hoe nangalatra taminy zany Et donc, Philémon Onesimosy l'a jeté en prison. dia nalefa ny Filemona tany am-pigadrana izy. Paul, donc, l'a rencontré, Dia Paoly dia mifanena taminy il lui a prêché l'évangile. dia nitory filazantsara taminy Et Onésime a changé. dia niova Onesimosy, Il a eu une vie nouvelle. nanana fiainana vaovao Mais izy. Philémon n'avait pas oublié ce que Onésime lui avait fait.
fa Filemona dia tsy nanadino any zavatra nataony Onésimosy taminy. Il avait encore mal au cœur. Tena hoe mbola narary ny tany anatin'ny fony. Mais le moment est venu pour Onésime d'être libéré. Fa rehefa tonga ny fotoana hoe ho afaka i Onésimosy Mais Onésime était l'esclave de Philémon. Onésimosy dia mpanompony Filemona. Il est devenu une nouvelle créature. Hein? Efa tonga olom-baovao izy Donc où est-ce que Onésime va aller? dia aiza zany no alehan'io Onésimosy. Et Paul supplie Philémon. Dia nangataka tamin'ny Filemona i Il Paoly lui dit, s'il te plaît, reçois Onésime. hoe mangataka aminao raiso Parce Onésimosy. que le Onésime qui va venir, qui va sortir de la prison, Satria ilay Onésimosy izay hivoaka ny c'est pas figadrany le Onésime que tu as connu. dia tsy ilay Onésimosy dia fantatrao taloha C'est un autre Onésime. fa Onésimosy hafa mihitsy. Donc si ton problème à toi, c'est l'argent qui t'a volé, Dia raha ohatra ka ny olanao dia le vola nangalary mets-le dans taminao mon compte parce que je vais payer. dia ataovy amin'ny compte clé izy fa zany Mais andohana izy. reçois-le comme une nouvelle créature. Fa raiso tahaka ny olona vaovao izy. Autrefois, il était ce que tu as connu, Taloha izy dia tahaka fahafantaranao mais azy. maintenant c'est une nouvelle personne. Fa ankehitriny efa olona vaovao Et izy. je le témoigne. Dia zany mijoro vavolombelona amin'ny amin'izay. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Dia izay no lazain'ny Paoly eto. Il montre encore une fois la différence Asehony ny mahasamihafa entre la vie d'Onésime autrefois ny fiainany Onésimosy taloha et la vie d'Onésime maintenant. sy ny fiainany C'est ankehitriny. une personne complètement différente. Tena hoe olona samihafa mihitsy. Une fois, on m'a raconté une histoire, Nisy fotoana nisy olona tantara iray tamiko l'histoire d'un évangéliste. tantarana mpitoro filazantsara évangéliste. C'était un grand brigand, Tena hoe un bandit, tsy olona be mihitsy izy taloha et il est converti. dia niova fo izy. Et le Seigneur utilisait puissamment Dia ny tompo tena nampiasa azy pour amener des âmes à lui. mba hitondra fanahy ho any aminy. Alors un jour, cet homme est venu dans un village Dia indray andro io lehilahy io dia tonga tamina tanàna anankiray et il était en train de prêcher. dia toriteny izy Et il a témoigné de sa vie, dia nijoro vavolombelona ny amin'ny fiainana izy comment il était. ohatry ny ahoana izy taloha. Et il y a quelqu'un qui l'avait connu pendant qu'il était brigand. Dia nisy olona nafantatra azy tamin'izy mbola tsy olona. Et il est venu dire, non, c'est faux ce que cet homme est en train de raconter. Dia tonga izy dia laza hoe diso zany diso ny zavatra tenenin'io lehilahy io. C'est un brigand, Tsy olona io, c'est un voleur, mpangalatra c'est un io, criminel. mpanao ratsy io. Alors le monsieur, il a fait sortir une photo de sa poche. Dia namoaka sary avy any anaty paosiny le anankiray le lehilahy. Parce qu'il y a beaucoup d'années qui s'étaient passées. Satria efa nisy fotoana maro be dia Il avait be même changé physiquement. efa niova endrika mihitsy ary izy. Et il a montré la photo à la foule. Dia naseho any an'le vahoaka le sary. Il a dit, vous voyez cet homme? Hitanareo ve io olona io? Est-ce que vous le reconnaissez? Fantatrareo ve hoe izy io? Et tout le monde a dit, non, on ne le connaît pas. Hoe tsy fantatra Il a io. dit, non, c'est moi. Dia izy hoe za io. Mais tu as beaucoup changé. Dia izy lehilahy tena niova be ianao. Et qu'est-ce que le prédicateur a dit? Dia inona ny tenen'le mpitoroteny? Ce que ce monsieur est en train de dire sur moi, Izay zavatra tenen'io lehilahy io momba c'est vrai. marina. C'était moi selon cette photo. Fa izany tamin'ity sary ty C'est io. moi avant. Za taloha io. Il m'a connu à cette époque. Ary za dia fantany tamin'ity fotoan'ity. Vous, Fa vous ianareo ne m'avez pas connu à cette époque. nareo dia tsy nafantatra tamin'io fotoana io. C'est pour cela que vous me défendez. Zay mahatonga anareo miaro Vous dites que c'est pas vrai. mitenonareo hoe tsy marina Parce zany. que vous, ce que vous avez vu, Satria ny hitanareo c'est la nouvelle créature. dia le olona vaovao. C'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Ary zay tiany tompo atao eo amin'ny Nous fiainantsika. transformer Anovantsika. et nous donner une vie nouvelle. Ary ame antsika fiainana vaovao. C'est pas qu'on sera parfait ou qu'on est parfait, Tsy hoe ho tonga tanteraka akory isika mais nous venons vers lui.
fa manantona azy dans nos isika faiblesses. miaraka amin'ny fahalementsika Et nous demandons son aide. dia mangataka ny fanampiana isika. Philémon, avant, Filemona taloha il était inutile. dia tsy nilaina izy. C'est ce que dit là-bas. Ah, Onésime, pardon, merci. Onesimosy Autrefois, il était inutile. taloha izy dia tsy nahasoa Mais tsy maintenant, nilaina il est devenu utile. fa ankehitriny izy dia mahasoa na hoe ilaina. Donc, il y a autrefois, Zany hoe nisy le taloha il y a maintenant. dia misy ny ankehitriny. Est-ce qu'il y a autrefois et maintenant dans ma vie? Misy taloha sy ankehitriny ve eo amin'ny S'il n'y a fiainantsika. pas autrefois et maintenant, Raha ohatra ka tsy misy an'izay hoe fahiny sy il ankehitriny est zao très important fiainantsika d'être réconcilié avec Dieu. dia tena zava-dehibe ny Ou hiavanantsika de mettre sa amin'Andriamanitra. vie en ordre. Na ny hoe mandamina ny fiainana, Mettre sa vie en règle devant le Seigneur. mandamina ny fiainana eo anatrehan'ny tompo. Peut-être que nous avons déjà reçu le Seigneur, Mety efa tena nandray ny tompo que isika, nous sommes réellement des enfants de Dieu, efa tena zanak'Andriamanitra isika. mais que parfois, Fa indraindray nous sommes entraînés par autrefois. lasa any amin'ilay fiainantsika taloha ihany isika. Il n'y a pas de condamnation. Tsy misy fanamelohana, Le Seigneur nous tend toujours la main. fa ny tompo dia mbola manatsotra ny tanany amintsika foana. Le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner Ary ny tompo dia vonona foana ny amela ny et helokontsika à nous donner une vie nouvelle. sy anome fiainana vaovao atsika. Il veut que nous soyons réellement réconciliés avec lui. Ary tiany raha tena hoe tafahavana marina aminy isika. Et à ne pas cacher nos transgressions. Ary tsy hanafina ny helokontsika Mais à les confesser devant lui. fa tena hoe hiaiky an'izany eo anatrehany. Car si nous confessons nos péchés, Satria raha miaiky ny fahotantsika isika il est fidèle et juste pour nous les pardonner. dia matoky sy marina izy ka amela ny helokontsika. Il y a un dernier passage que j'aurais voulu que nous lisions dans 2 Timothée chapitre 3. Misy andalana farany tiako vakitsika ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo. 2 Timothée 3, le verset 5. Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahadimy. Bon, si on lit à partir du premier verset, que nous n'allons pas lire, Raha vakina manomboka any amin'ny andiny voalohany io fa tsy ho vakitsika, c'est un tableau qui montre un peu certains chrétiens des derniers temps, certains. dia mampiseho ny kristianina sasany aty amin'ny vaninandro Ils farany. seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, ainsi de suite, Tia rebelles à leurs vola, tia parents. tena, mpandoka teny, Et le tsy manora verset izy 5 nous ireny. dit, Fa eo amin'ny andiny fahadimy ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. manana ny endrika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandà ny heriny. Donc ce sont des chrétiens qui, en apparence, Ireo dia Ils sont kristianina ety ivelany izy ireo dia hoe kristianina mais en apparence, ety amin'ny endrika ivelany, mais dans leur vie, fa eo amin'ny fiainany ils ne vivent pas comme des chrétiens. dia tsy miaina tahaka ny kristianina izy ireo. Ils ont une autre vie. Manana fiainana hafa izy ireo. C'est ce qui s'est passé à Corinthe, Dia izay ny zavatra nitranga tany Korinto. qui a poussé Paul à supplier l'Église, Izay nahatonga ny Paoly ny angavo ny fiangonana à être réconcilié avec Dieu. mba ho tafahavana amin'Andriamanitra. Dieu nous aime. Tiantsika Andriamanitra, Le Seigneur nous aime, frères et sœurs. tena tiantsika ny tompo raha lasana bavy. Et il veut que nous soyons en paix avec lui. Dia tiany raha ho tafahavana aminy isika. Que nous soyons en paix les uns avec les autres. Raha ho tafahavana amintsika tsirairay isika. Que nous n'endurcissions pas notre cœur. Ary tsy hanamafofosika isika. Parce que si nous endurcissons notre cœur, Satria raha manamafofotsika isika il n'y a pas d'autre salut.
dia tsy misy famonjena hafa parce qu'on prend son salut en vain. satria lasa ho raisitsika foana ny Il n'y a famonjenantsika pas d'échappatoire. tsy misy lalana Nous hafa n'avons pas d'autre choix tsy manana safidy hafa isika que de vivre en paix avec le Seigneur. raha tsy hoe mihavana amin'ny tompo Et quand nous sommes réconciliés avec Dieu, dia rehefa tafahavana amin'andriamanitra nous sommes en isika paix avec le Seigneur, rehefa tafahavana amin'ny tompo isika nous avons la paix intérieure. dia lasa manana fiadanana ao anatsika Nous isika avons l'assurance du salut. manana fahazonantoka ny amin'ny Nous pouvons famonjena isika être faibles, mety afaka hoe malemy nous isika pouvons tomber, mety hoe lavo isika nous ne sommes pas parfaits, tsy tanteraka isika mais nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. fa fantatsika hoe zanak'andriamanitra Nous isika savons que malgré tout, fantatsika hoe na eo ary ny le Seigneur zavatra nous aime. ny tompo dia tia Nous atsika savons que malgré tout, fantatsika hoe na eo ary ny malgré nos zavatra faiblesses, na eo ary ny malgré falemesika nos imperfections, na eo ary ny tsy nous sommes des enfants fantaterasika de Dieu. dia Nous ne zanak'andriamanitra sommes isika pas encore parvenus, mbola tsy tonga isika mais Dieu n'est pas contre nous. fa andriamanitra dia tsy manohatra Dieu est antsika. pour nous. fa andriamanitra dia momba atsika Combien c'est important, frères et sœurs. ary tena hoe zava-dehibe raha lasanabavy a D'accepter le pardon du Seigneur. hoe manaiky a ny famelan-keloka izay omeny tompo Mais ce atsika pardon, nous le recevons. Mais ce pardon, nous le recevons fa io famelan-keloka io dia raisitsika lorsque nous confessons ce que nous sommes, rehefa miaiky isika maha izy atsika lorsque nous confessons nos péchés. rehefa miaiky ny fahotantsika isika Nous allons nous lever. miaraka hitsangana isika Je voudrais rappeler un des passages que nous avons mentionné tout à l'heure, dia ampatsiaha ny andalana ray izay fakitsika teo que Paul a dit, izay lazain'ny paoly examinez-vous vous-même hoe dinio a ny tenanareo si vous êtes dans la foi ou non. hoe ao amin'ny finoana ve ianareo sa tsy Examinons-nous nous-mêmes. tena hoe ndao andinika ny tenantsika isika Y a-t-il quelque chose que nous avons besoin de mettre en ordre devant le Seigneur? misy zavatra ve any tokony ho Est-ce alamintsika que ao nous anatrehan'ny vivons tompo a réellement dans la foi? tena miaina amin'ny finoana Ou marina ve nous isika portons seulement l'étiquette de chrétien? sa mitondra ny anarana hoe kristianina fotsiny Le isika Seigneur n'est pas venu condamner, ny tompo a dia tsy tonga hanameloka mais il est venu chercher et sauver. fa tonga izy a Le hitady a pécheur. sy hamonjy ny very Je vous en supplie, soyons réconciliés avec Dieu. tena miangavy amintsika aoka isika ho tafahavana amin'andriamanitra Je vais demander à l'équipe de nous conduire dans une chanson. angataka la amin'ny louange. ekipa Pendant que nous Mitondra nous antsika examinons fiakofana. nous-mêmes, manato fotoana izay andiniantsika ny tenantsika il n'y a pas d'accusation, tsy misy fiampangana mais il y a une invitation fa misy fanasana à nous examiner hoe andiniantsika ny tenantsika amen Si tu veux, quand tu as besoin de prière, raha ohatra ianao ka mila vavaka tu sens que tu es faible, fantatra hoe tena malemy ianao a ou tu sens que tu t'es un peu éloigné du Seigneur, na fantatra hoe nanalavitra ny tompo ianao que tu veux vraiment te réconcilier avec le Seigneur, ary tena te hiavana marina amin'ny tompo tu peux venir, nous allons prier ensemble. dia afaka manantona ianao a dia hiaraka hivavaka isika Ne te condamne pas, aza manamelo tena personne ne te condamne. fa tsy misy manameloka anao Mais ne prenons pas ce si grand salut en vain. fa tena hoe andao tsy handray foana an'izany famonjena lehibe zany
Parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. satria tsy misy lalana hafa. Je vous invite à venir. On va prier ensemble. Tena hoe manasa anareo Pendant que nous allons androso a continuer à chanter. dia araka hivavaka tsika N'endurcissez pas vos cœurs. aza manamafy ny fonareo. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Tsy midika akory zany hoe ratsy ianao a. No tena uanau Fanatanje Ni feusi ansunau Satute Na kuhizai pani Karai sutumpurai suri Tesoti Anuni si chakau Anau zaiti anau Kau panupu vununa Sisagiku Itu yacha Ilafitavanau Amara piala pufuna kuteso Elitu putsimba medicau Fenulu tunyawa pukuau Nefare Ilafitavanau Minu kwanjai ai upanu punau Anuni si chakau Anau zaiti anau Kau upanu puvununa Sisagiku Ituriacha Ilafitiavanau Ambara piala pufuna kuteso Indraindray angamba ianao mahatsapa fa misy fikomina ao anatin'ny fonao. Indraindray mety mahatsapa hoe misy fanoerana ao anatinao. Tongava fa hivavaka. Hivavaka isika. Ndao tsika hivavaka mba tena omeny tompo hery sy fahasoavana mba ahafanao hanana fo mahatoky, fo mankato. Toero izay fanoerana misy ao anatinao mahatonga anao mijanona amin'ny toerana misy anao amin'izao. Fatongava fa tsisy fanameloana. Oh, haleluya. Ny tompo no tena miangavy aminao. Ny tompo no miantso anao, no manasanao, aza atao tsinitsinina ny feony ao anatin'ny fonao. Fa te hanome fiadanana, te hanome fiadanam-po, te hanome fitoniana ao anatin'ny fonao sy ny sainao.
Sita miyahu Rakumalalai sunita naku na lawana elau Rakua Zaudeteu Jahu Maniria Kina Chachana Zaudeteu Jahu Titamia Tanata Zaudeteu Jahu Matujane Fafahu Rasina Zaudeteu Jahu Injufata zakuni sanjina zaudeteu Jahu Mitsuchamba Isaka Minare Zaudeteu Jahu Titamia Orakumalalo Lora Sunita Naku Titamia Orakumalalo Lora Sunita Naku Titamia Lora Sunita Naku Titamia Aku
Tuluchu wanawanjiyama nicho atuluchu nitena kure echa umekwana uvarutimifu udi ritumpuo rasurera sichaka barasuna sunati magica asa mahuana manjakiza barasuna sunati magica asa mahuana manjakiza izawanye kahulu na panu uta besichapu malebisadi usa kanefare matukini funau ritumpuo iananu erikyu barasuna sunati medica asa bahuana manjakiza sunawe medica asa bahuana manjakiza esambacha ufamanu pana au nierikyu atukakuana hachamini zaifara fufuna ayu ritumpua tivadikamina barasuna sunati medica asa bahuana manjakiza barasunawe sunati medica asa bahuana manjakiza. Alléluia. Saute à notre Jesus. Alléluia. Merci Jésus. Mazotoerana zafady eto izahay raha misy olona tena manana olana na mila vavaka na mila fampahirezana misy zavatra andalovanao aza misalasala ny fiainanao tsisy olona hitsaranao ny amin'ny fiainanao satria izahay tsy misy tanteraka fanantsona mba hifanohana itsika hifanampy hifampitantana
tsy hoe tanteraka na mahay mihoatra aniza na iza na hoe mendrika fa zahay mahatoky ny faindren'ny tompo, mahatoky ny fitarian'ny tompo, matahotra an'Andriamanitra ary miezaka izahay hanory hevitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa aza miady irery, aza mijanona amin'ny toerana misy anao fa manantona tongava hiara hivavaka isika raha ohatra ka misy zavatra hiainanao, andalovanao, misy vesatra ao anatin'ny fiainanao, tongava. Amen. Tainy Jesosy itsika tsirairay. Tsika iray latabatra amin'ny tompo tena zava-dehibe loatra ny fotoana eny raha lasianabavy. Amen. Fotoana anankiray izay ahafahantsika rehetra sady efa ho avy ny tompo dia zava-dehibe mahazo antoka hoe toetra ny finoana marina ve isika sa tsy mitoetra, miova fo moan'ny tompo marina ve isika. Misy teny ato amin'ny iomanantsika amin'ny latabatra ny tompo ao Mateo 5:20 dia ny 5:20. Raha mbola ninana izy dia nandray mofo Jesosy ka noho ny saotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianany aroa izy, raiso hano ity no tenako. Zava-dehibe zay ity ny tenako izy izy. Ary ny zavatra faharoa lazainy dia izy hoe nandray ny kapoaka izy ary noho ny efa ny saotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity fa ity ny rahako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famela-keloka. Amen. Tsika raha lasianabavy dia natsoina tena iray ao amin'ny Kristy, natsoina ho tena iray ao amin'ny Kristy isika. Ary zava-dehibe ny ahafahantsika raha mandray an'izany mofo sy ny kapoaka izany isika. Zava-dehibe ilay tenin'Andriamanitra teo fa raha ohatra ka tsy mahatsapa ho tena iray amin'ny Kristy isika, raha tsy mahatsapa ho voavela heloka isika satria izy tia ny rahako ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro dia famela-keloka, lasa fomba mpivavahana raha tsy mahatsapa ho voavela heloka isika, tsy mahatsapa tena iray amin'ny Kristy akory isika nefa mandray ny fanasan'ny tompo fa isika no tenan'ny Kristy. Amen. Tenan'ny Kristy isika. Noho izany tena fahasoavana mbola ahafahantsika rehetra izay manana antoka hoe efa voavonjy efa ao amin'ny Kristy mbola ahafahantsika mandray an'izany fanasany izany indray ankehitriny. Amen. Loatsika andray an'izany androany afaka mandrosa isika dia andray an'izany fanasan'ny tompo izany isika ankehitriny. Ny azo fijalianao no ty ialofako. Ny azo fijalianao, ny azo fijalianao no itazanako. Tenanao izay maty, ny tenanao izay nijaly mba ho avotro ka dia kotsan-dranomaso, ka dia kotsan-dranomaso pitiavana ny tavako reto puofa vakeluka. Ny azo fijalianao bondai
jesosy eo misaotra ny amofo sy ny kapoaka izay marika tandindo ny tenanao izay nivakivakiana sy ny ranao izay latsaka Andriamanitra. Afaka iray amin'izany izay ankehitriny iray latabatra aminao satria efa tafahavana aminao ny fonay Andriamanitra. Makasitraka anao satria tena tompony lehibe zao ary ianao mihitsy aza ny laza Jesosy hoe tsy hinana any amin'izao intsony ianao raha tsy ndray andro any miaraka amin'ireo olona rehetra voavonjy any amin'ny fanjakanao. Jesosy eo matombo miara-miompona aminao anatin'ny fahoriana tahaka an'izao izay ety tany. Ndray andro any koa izay any an-danitra any dia hiaraka ankalaza ny fitsangananao Jesosy. Makasitraka Jesosy, saotra Jesosy. Otsika samy andray ny mofo ankehitriny. Saotra tompony amin'izao kapoaka izao zay ranao zay latsaka teo amin'ny azy fijaliana na tonga anay anana akse na tonga fanekena vaovao aminay sy aminao Jesosy. Ka niza mibebaka n'androany na omaly na minoavy dia mbola afaka sasany zany rano zany fahotany tsararay avy. Saotra Jesosy. Amen. Alleluia. Nao tsika mba hitehaka ho an'ny Tompo androany. Alleluia. Tsara ny Tompo.